mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy solofo Raharifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ivavaka isika voninahitra tolotra anao Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra tsy miova malisy aro mandrakizay. Ilay Andriamanitra nitahiry anay ilay efa niantso anay mbola maniraka anay mandisy amoka mampaharitra ny vokatray. Tolotra anao ny voninahitra sy hajambony indrindra Jesosy Kristy tomponay. Ianao no miaro anay, ianao no mitondra ny fiainanay isan'andro. Ankehitriny dia andreniteninao indray izay amin'izao fiandohaniny ny taona izao. Ampaherinay ianao tompo ary ampanantenanay fa ianao ilay Jehovah Andriamanitra tsy miova malisy io ary mandrakizay. Aza mierikerika foana fizahana ny momba anao. Ny anaranao Jesosy Kristy tompony metrany zavavaka izany. Amen. Finaritra indrindra rahalahy sy anavavy malala. Miaraba manokana ny rahalahy rehetrarehetra izay manaraka tsy tapaka ny fifandarana ity. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao amin'izao fiandohan'ny taona vaovao mena Andriamanitra antsika izao. Tsy misy Andriamanitra zany ry havana manao hoe fadisoana zany. Tsy misy an'izany fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia marina mandrakariva izy. Ary voalaza raha hoe za ozy izy olona vaka nenina hos Jehovah Andriamanitra. Tsy misy fanenenana zany amin'Andriamanitra. Raha nanolotra anao an'ity taona vaovao ity, tsy misy fahadisonana kely akory ary eo amin'Andriamanitra fa tena fono anao tanteraka izany taona vaovao izany. Ary dia misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika fa mbola nomenana izany taona vaovao izany indray. Mbola fahatsika indray manon ny asa fanompoana an'Andriamanitra mitohy tokoa ry havana ny azakazaka. Ka dia ahery amin'izany azakazaka izany ianao raha malala izay mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy avelako ianao raha tsy mitaha, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao azo tenenina ve izany? Mety ve no miteny tahaka an'izany? Ahoana zany fomba fiteny zany eo natrehan'Andriamanitra? Mba hafahafa ihany zany ry havana. Jakoba dia nasamy teny an'izany tamin'Andriamanitra tamin'ny fotoana anankiray. Tsy avelako mandeha ianao ozy izy raha tsy tahinao Jakoba no miteny an'izany. Raha dinena severina zany fomba fiteny zany dia ohatran'ny hoe manery an'Andriamanitra. Fa nga moa Andriamanitra azo terena, fa nga moa Andriamanitra baikibaikiona hoe tsy maintsy mitaha zany. Fa nasa kosa Jakoba ny teny hoe tsy avelako mandeha ianao ozy izy raha tsy tahinao azo atao ve no miteny an'izany amin'Andriamanitra ray. Miandony taona ty tondra aminao amin'ity tenin'Andriamanitra andro anty raha malala. Amakivaky indray ny taona anankiray raha mbola sitrapon'Andriamanitra ka mbola tsy ho avy eny amin'ny raha an-lanitra izy dia amakivaky an'ity taona ity tsika. Dia mba hiresaka kely aminao ty atao hoe fitahin'Andriamanitra ity. Ka ho fantatritsika fa ao ampon'Andriamanitra mihitsy ny fitahiana fa tsy hoe zavatra hoe mbola tadiavin'Andriamanitra lavitra be na atao hoe tena fepetra lavitra be zany fitahiana zany fa tena ao ampon'Andriamanitra ny tahanao. Tsy avelako mandeha ianao ozy izy Jakoba raha tsy tahinao. Izany nisehon'ity tantara ity ry havana ihany amin'ny Genesis 2:7 misy an'izany tenin'Andriamanitra zany. Dia izao mivaky ny teny moa zany hoe ny anaran'i Jesosy sy aroa izy avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro. Fa io kosa Jakoba tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao Amen. Raha malala ny tompo. Fotoana anankiray azo lazaina hoe nangidy tamin'i Jakoba. Ity fotoana izay nitolona tamin'Andriamanitra ity. Nangidy tamin'i Jakoba satria nanomanan'i Jakoba ny fotoana nionany indray tamin'ny Esau rahalahiny. Tsy nifankahitana nandritra ny fotoana lava dia lava izy amin'ny rahalahy reto. Tsy nandry sainy Jakoba. Tena tsy nandry saina ary tena nangidikitika tao anatin'ny fony zany hoe alahelo ny zokony zany tamin'ny alalana fizokiana. Izy moa dia zay mihitsy ny toetra nyity Jakoba ity satria tsy vitany hoe nangalatra fizokiana fa
nangalatra tsodrano ny sloko tsodrano ohatran'izany notahin'andriamanitra jakoba tsy nana foana ny fitahin'andriamanitra zany fa kosa ty tantara ny seho ty dia tena nanomanany jakoba ny aonany tamin'ny ralahany a tamin'ny zokony ilay fionana rehefa fotoana lavabe izy ireo ary fantary tsy niona ary fantary jakoba tsara fa nanontolo fo ity ralahany ty a dia esao zany nisy fanomanana lavabe fa dingantsika ny tantara rehefa netiny jakoba avokoa ny vadiny anankiroa ny zanany 1 mombamomba azy rehetrarehetra nandeha anomana iona tamin'ny esao ary rehefa nandery zareo dia nisy fotoana anankiray a izy rery no nijanona ny toetra teo amin'ny toerana anankiray a dia nijanona teo amin'izany toerana zany izy rehefa nijanona teo amin'izany toerana zany izy najanony daholy a ny vadiny a ny fianakaviany a fa izy nakatoerana mangina dia mipetraka tamin'izany toerana zany mangina zany jakoba rery rehefa mipetraka teo izy dia nijanona teo nandritra ny alina rehefa nijanona teo nandritra ny alina izy a dia nisy lehilahy anankiray izay nitolona tamin'ny ambara-pahazava ratsy ny andro zay mbola zany tenin'andriamanitra rehefa fampitolona teo izy sy ambara-pahazava ratsy ny andro dia hitany fa tsy naharesy an jakoba ity lehilahy zay nitolona tamin'ity dia notendreny ny fotopeny ozy izy ka dia nivika ary raha mbola nitolona tamin'izy aroa izy avela ho andeha fa mazava ratsy ny andro fa kosa jakoba tsy avelako andehanao ratsy mitaha ahoana moa zany ravana zany hoe fitahin'andriamanitra zany zay aloha ny anankiray mba ho tenentsika eto androany hoe fananinona moa zany jakoba no afaka ny teny hitamin'ity lehilahy ty raha ny tena marina ty zany moa fa anjelon'ny tompo no ny rahan'andriamanitra ny ara-nytolona tamin'teo zany hoe andriamanitra zany ny tena marina tena hoe niaraka tamin'ny jakoba nandritra n'izay alina zay iza moa no manome fitahina tsy misy afaka manome fitahina raha ny baiboly fa andriamanitra rery ny afaka manome fitahina eto nefa jakoba dia miteny hoe tsy avelako zany ianao izy mandeha ratsy mitaha nahoana moa zany ravana jakoba no afaka nyteny an'izany tamin'ity andriamanitra ity izay niaraka nytolona taminy nandritra ny alina tsotra ny antony dia izay voalaza taminao teo zay hoe satria nitolona nandritra ny alina jakoba ny fitahina ryavako ny fitahin'andriamanitra dia tsy azo azo foana fa misy fepetra zany fitahiny zany andriamanitra moa dia niteny hoe ita zay tiako ho tahina amonjy zay tiako hovonjena ny fitahin'andriamanitra dia mila olona tena hoe mitolona amin'ny andriamanitra mila olona akaiky azy andriamanitra omeny an'izany fitahiny zany amalian'andriamanitra avavaka ny olona tena akaiky azy mila mitolona amin'andriamanitra zany jakoba dia nitolona nandritra ny alina ry izy rery misy fotoana zany raha lamalala dia izao hoe enao rery no tian'andriamanitra mivavaka androtsahan'andriamanitra ny fitahina tsy hoe ratsy akory ny miara-mivavaka mivady zanaka fianakaviany sy ny ankonana fa misy fotoana kosa dia tena enao no tadiavin'andriamanitra enao no tadiavin'andriamanitra mitolona aminy mandritra ny fotoana lava jakoba teto dia nandritra ny alina no nitolona ny vavaka tamin'andriamanitra eto zany dia azo lazaina hoe ohatrany hoe resy ve zany andriamanitra aiza moa ravana misy andriamanitra resy zany ohatry ny hafahafabe no mitena zany hoe tena resy satria resy ilay lehilahy ilay niara-nitolona taminy resy izy ozy izy rehefa tsy naharesy azy izy zany hoe resy zany izy nydikany resy ahoana moa zany ravan'andriamanitra amin'izao trangany zavatra zao tena marina dia zao hoe resy lahatra tamin'ny jakoba andriamanitra afaka mitaha olona anankiray andriamanitra amin'ny alalan'ireto fepetra ireto ravana ary tian'andriamanitra nitanao amin'ity taonyity fepetra anankiray dia zao hoe mila mitolona amin'andriamanitra ianao mila tsy misarika amin'andriamanitra ianao mandra-parainy zany ravana dia tena hoe enao rery misy fotoana angentsika ravana tena ilaina no mivavaka mandritry ny alina mitolona amin'andriamanitra ao anatin'izany mivavaka zany nefa dia zao hoe ilain'andriamanitra ianao ravana tena hoe maharesy azy resy ahoana moa andriamanitra tena marina dia zao hoe resy lahatra andriamanitra rehefa resy lahatra andriamanitra ravana ao anatin'ny vavaka ataonao dia taditio fa afaka mitahanao andriamanitra ary anomboka hitahanao andriamanitra amin'izay fotoana izay fepetra amin'ny fitahina voalohany ravana dia zao hoe jakoba ilay tolona tamin'andriamanitra zany hoe enao zany raha lamalala dia afaka notahina andriamanitra tsara mihitsy ianao ary tian'andriamanitra nitahanao kanefa mila mitolona amin'andriamanitra mila tena miraikitra amin'andriamanitra mila miresaka amin'andriamanitra maharitra ary manarak'izay dia zao hoe mila mandresy lahatra n'andriamanitra resy lahatra andriamanitra rehefa nitolona nandritry ny alina jakoba sady tsy naharesy azy zay nyvoalaza tsy naharesy azy izy ozy izy resy lahatra ry havan'andriamanitra ny hitahany jakoba tsy mba tianao ve zany hoe andriamanitra resy lahatra ny hitaha aminao zany fepetra amin'ny fitahiana ry havana tsy hoe orakoraka tsy hoe fandaovana volabe tsy fanaovana
etsika maro samihafa asa soa samihafa tsy zany ny fipetra ny fitahina ekena fa misy ny ten'andriamanitra laza hoe manomeza dia mba omeny ianareo mariny zany riavana ekeny zany hoe fanomezana mety hitahinanao koa zany fa eto ny tena hoe nitahinany Jakoba dia le izy tena hoe nandany fotoana niaraka tamin'Andriamanitra ry havako malala raha malalo amin'ny tompo mila mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra ianao ry havana raha tianao notahin'Andriamanitra ary tena zany ny programan'Andriamanitra aminao amin'ity taona vaovao ity 12 volana indray hotahin'Andriamanitra ny ianao fa saingy zao mila mitolona amin'Andriamanitra ianao zany ny fipetra ny fitahina zany averintsika foana mila mitolona amin'Andriamanitra ary manarak'izay dia zao hoe mila olona tena tsy manaiky mihitsy fa tena hoe akaiky an'Andriamanitra mba hafahafa ihany ny fomba fiteny Jakoba zany raha dinina maha-olombelona fotsiny hoe tsy avelako ianao ohatrany hoe mibaiko an'Andriamanitra ve zany tsy avelako zany ianao dia indray ry havana dia eritreretin'ny olona fa ohatrany hoe diso zany fomba fijery zany raha tena marina tokoa ohatrany lorany ny endrika ivelany fotsiny dia ohatrany hoe diso lay fomba fijeriny Jakoba ohatrany hoe diso satria mibaikobaiko an'Andriamanitra ve kanefa tadidio fa Andriamanitra dia mandinika ny fosiny vo ny fony Jakoba mihitsy no mijeren'Andriamanitra ry havana zay no mijeren'Andriamanitra ny fony tao anatiny ka nahafahany Jakoba mitemana hoe tsy avelako zany ianao izy ratsy mitaha ny olona tena akaiky an'Andriamanitra ny olona tena mitolona amin'Andriamanitra dia afaka miady varotra amin'Andriamanitra fotoana tena sarotra dia sarotra ny nandalovan'i Jakoba teto ry havana sarotra dia sarotra satria iona amin'ny Esau fa tena nahavita ny tolona tamin'Andriamanitra izy satria tsaroany Jakoba hoe misy fotoana anankiray za rery no mila miresaka amin'Andriamanitra raha malalo amin'ny tompo androany aty ampahery anao misy fotoana tena enao rery tsy miaraka amin'ny vadinao akory tsy miaraka amin'ny zanakao fa tena enao irery no ilain'Andriamanitra mivavaka mba efa vitanao ve zany raha anomboka ny titonty ianao anomboka ny asanao anomboka indray ny fitondranao ny ankonanao anomboka indray ny fitondranao ny fiangonanao anomboka ny fitondranao ny zavatrao rehetrarehetra ny fianaranao ny fiainam-pitiavanao enao rery ny tian'Andriamanitra hitolona aminy amin'izay fotoan'izay dia afaka miady varotra amin'Andriamanitra ianao hoe tsy avelako izany ianao raha tsy mitaha ary marina ihany angambandriavana le hira manao hoe tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako satria ianao ny tena arena sy fananako zany no tena hevitra zany hira zany tsy hoe manery an'Andriamanitra zany akory tsy manery an'Andriamanitra mihitsy fa miady varotra amin'Andriamanitra rehefa miteny tsika ry havana rehefa mivavaka dia tadidio fa zao ohatrany zanaka ao anatin'ny trano tadidio zany ohatrany zanaka ao anatin'ny trano tsika ry havana rehefa mivavaka amin'Andriamanitra indray ry havana dia misy fombafomba ohatrany tenitenen'ny olona zany rehefa hoe mandeha mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy manao sistematika ozy ny fitenenana hoe tsy maintsy mifona aloha tsika ry havana dia ohatrany zanak'Andriamanitra ilayntsika no mifona ary tokony ataontsika no mifona amin'Andriamanitra raha diso isika teo anatrehan'Andriamanitra dia mila mifona ianao zany misy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe samy nanota avokoa izy rehetrarehetra fa raha ohatrany zanaka ao an-trano fotsiny eritreretintsika hoe ohatrany zanaka ao an-trano tsika ry havana miresaka amin'Andriamanitra dia za zao mba hiteny aminao hoe raha tonga miresaka aminao zany ny zanakao ao an-trano zao nateraka ao an-trano dia vao tonga miresaka aminao izy toy izy dada voalohany aloha dia tena mifona aminao ary dada fa maninona ilahy no mifona tsy fantatro fa dia mifona fotsiny tonga indray izy ny atoandro avy any am-pianarana ohatra dia vao manatona ny dada toy izy dada voalohany aloha dia mifona aminao ary dada tonga indray ny ariva dia mola zay foana isaky miona ny dada zany dia mifona ary dada fa nanina tsy fantany mihitsy ndraindray ry havana dia ohatrany tsy dia tena misy antony akory tokony hoe hifonana raha tsy hoe diso ohatrany lasa fombafomba zany le izy lasa fanetretena hitraitra tsy zany le izy ry havana teto Jakoba dia tsy nisy an'izany hoe fifonany zany fa maninona ny olona tsy manao an'izay fifonan'izay satria tsapany Jakoba fa marina teo anatrehan'Andriamanitra izy na itsy teo anatrehan'Andriamanitra Jakoba dia ozy Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaha tadidio fa rehefa diso isika dia mila mifona amin'Andriamanitra fa rehefa tsy diso tsy nanao fahotana ianao tsy nanao nenina mangataka amin'Andriamanitra miady varotra amin'Andriamanitra ny ataonao tokony ho fantatritsika zany raha lamalala amin'ny fomba fivavaka zany eto Jakoba dia tena hoe nangataka tamin'Andriamanitra mihitsy satria natsapa i Jakoba hoe akaiky an'Andriamanitra nitolona tamin'Andriamanitra ka afaka miady varotra amin'Andriamanitra ady varotra ny Jakoba teto hoe tsy avelako mandeha zany ianao izy tsy ny olona rehetrarehetra ny afaka miteny an'izany so tsika ry havana dia miteniteny foana amin'Andriamanitra ka rehefa mba mivavaka kely 10 minitra totsika hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaha Andriamanitra so tsika rehefa mivavaka kely 3 minitra ndraindray sady mivavaka manoka matory dia teny amin'Andriamanitra hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaha fozy Andriamanitra hoe fa maninona fa iza moa anterenao tahaka an'izany satria le toe-ponao mihitsy ny manery an'Andriamanitra fa tsy zany le izy ry havana fa ny Jakoba dia zao hoe fantatr'Andriamanitra lay toe-pony Jakoba tsotra nangataka lay fitahian'Andriamanitra nangataka ny fiahian'Andriamanitra ny fiainana izy tena nisy fanetretena teo amin'ny Jakoba zany nandritra ny alina izy rery tsy sakafo tsy trano tsy
tsy misy ninona teo fa izy irery navelany nandeha ny olona rehetrarehetra fa avela ao izy mba hito aloha satria ilaiko ny miaona amin'andriamanitra amin'izao voalohany tony zao raha lamalala teapairanao androany teapairanao androany ilainao ny miaona amin'andriamanitra rery ianao irery mety tsy miaraka mivadinao akoro amin'izay fotoan'izay fa tena ianao irery mandoalika irery ary zany mamarina ny tenin'i jesosy midira ao anatin'ny efitranonao mirindrina ao anatin'ny efitranonao ao amin'ny mangingina mangataka mirainao fa nirainao mafantatra zay omenanao amin'ity taona ity manana programa tsara indrindra ho aninao andriamanitra amin'ity taona ity fa saingy zao mila akaiky an'andriamanitra ianao mila akaiky an'andriamanitra ianao ry avako zainoko fahasoavana nokatsaiko hatrezay ny fahasambarana notadiaviko ny bitsiky ny foko ao ny tsiky aina ny fisiko ny hei iri ny fifaliko nomenao ay daolo izany taminy andro paoriko isaranay ianao andriamanitra tito ny fanainay izao inzao miainga tafafo ny talenta vyaminao mipolulutra sisi fetra isaoranay ny anaranao amin'andronay rehetra misy namana ny tsabo nositraninao voninarary nampiononinao teniao pamoizana sy taminyoranao mpijaly nomenao saina mahay mitraka taminy fotoanady ny fitiavanao nandresy tsy mba folaga angady isaranay ianao andriamanitra tito ny fanainay izao inzao mianga tafafo ny talenta vyaminao mipolulutra tsisy fetra isaranay ny anaranao amin'andronay rehetra voatsinapikely ihany ny finoana zay ananako nefa de hoe zaiko mba itombo izany aritanako izany zao ilay manantena omenao valiny toko amin'izay fiainako avy matoky anao ao ampo isaranay ianao andriamanitra tito ny fanainay izao inzao miainga tafafo ny talenta vyaminao mipolulutra tsisy fetra isaranay ny anaranao amin'andronay rehetra
isaorana ianao andriamanitra tsy to tsara andriamanitra ry avana sady mpanao tsara izy ary manana programa tsara indrindra ho anao amin'ity toana ity ho anao zany rahalahy zay maheno an'izao fandarana zao naiza naiza aenonao an'ity fandaran'ity rehefa nitolona nandritra ny alina i jakoba sy andriamanitra dia fampanontany anarana izy ireo mba hoana moa zany ry havana fa nga mbola fampanontany anarana ihany keo fampanontany anarany iza moa ny anaranao le lehilahy zany zay andriamanitra moa zany io lehilahy io raha ny tena marina ilay nitolona taminy ao iza ny anaranao toy izy hoe jakoba dia namaly andriamanitra hoe manomboka androany avadika ny anaranao izy tsy atao jakoba zany tsony fa israely ny atao anaranao manina moa andriamanitra no miteny an'izany ty anarana jakoba ty tsy hoe ratsy tsy hoe tsy mety fa voalohany aloha ty anarana jakoba ty dia anarana nentin'ny jakoba hatramin'izy izy teraka dia io le nentin'ny jakoba ny soloky any esao io le nentin'ny jakoba hatrany amin'ny labana ny solokoloky any labana io le nentin'ny jakoba namitapitaka tety sy teroa zany anarana zany tsy tian'andriamanitra tsony zany ohatrany hoe zany mari-pamantarana ho an'ity lehilahy ty fa hovain'andriamanitra rehefa nitolona taminy hovain'andriamanitra manomboka zao izy izy a israely no atao anaranao zany hoe manomboka teo amin'ny jakoba no ny antsonana zany anarana hoe israeliana izany ny israeliana zany raha tena marina hoe zanaky jakoba nanomboka teo amin'ny jakoba ilay mitolona tamin'andriamanitra izy raha la malala amin'ny tompo a rehefa tena mitolona amin'andriamanitra ianao dia tononon'andriamanitra mihitsy lay fomba fitahinanao tadio fa lay anaran'ny jakoba dia anara-pitahiana zay ny tena heviny zany anara-pitahiana ny anaran'ny jakoba ary dia ho tononon'andriamanitra aminao zany anara-pitahiana izany tsy hoe miova kory ny anaranao zany raha mivavaka amin'andriamanitra ianao fa isian'andriamanitra marika manomboka eo lay ianao le mitolona amin'andriamanitra tsy mba mahafinaritra anao ve zany rahalahy androany manomboka ny taona ry havana manomboka ny taona tsy volana janoarytsika zao tian'andriamanitra ianao asian'andriamanitra marika amin'ny fiainanao fa saingy ianao kosa mila mitolona amin'andriamanitra tsy misy fitahiny zany ry havana teny hoe fipetra ny fiteny dia azo fotsiny matetika moa ry havana no miteny aminao hoe omeo ny anjara toerany eo amin'ny fiainanao andriamanitra raha tonao ka tianao no tahin'andriamanitra ohatrany hoe omeo ny terrain sahaza azy andriamanitra omeo azy fa mazany tsika ry havana tsy omentsika an'andriamanitra lay terrain ahafahan'andriamanitra mitahantsika dia miteniteny fotsiny tsika androany hoe tahin'andriamanitra ninninona teny fikasana tonontsika to anaty baiboly fa feno teny fikasana to rehefa tsy mendrika lay olona tahina dia tsy tonga any mihitsy zany fitahina zany naroviana eto jakoba dia tadio tsara fa novain'andriamanitra hatramin'ny anarana nanomboka teo amin'ny anarana dia anara-pitahiana anara-pitahiana tsy hoe tsy nandalo zavatra sarotra tsony jakoba fa anara-pitahiana nanomboka teo nanonona zany hoe israelianina zany raha la malala amin'ny tompo androany andriamanitra dia te hanonona ny anaranao ho anara-pitahiana eo amin'ireo ankohonanao ireo raha navita nitolona tamin'andriamanitra ianao afaka miadovaritra amin'andriamanitra teny amin'izay andriamanitra hoe fa izy ary ny anaranao mba tonony amiko mihitsy tsy hoe tsy fantatr'andriamanitra nge ry havany le anarana hoe jakoba tsy hoe tsy fantatr'andriamanitra nge zany fa ny vavan'ny jakoba no tian'andriamanitra nanona hoe zazany jakoba zany vavanao tian'andriamanitra anonona ny anaranao eo anatreny hoe za irahana miresaka aminao tia rehefa miresaka amin'andriamanitra tsika ry havana ditaka miresaka ny olona ao anatin'ny tokantrano ampitiavana tena olona akaiky dia akaiky ao anatina tokantrano zany no tokony ataontsika miresaka amin'andriamanitra dia ho tononon'andriamanitra ny anaranao hoe manomboka eto ny anaranao dia anarana fitahiana tsy mba mahafinaritra anao hoe zany amin'ity 12 volana ity indray tononon'andriamanitra ny anaranao io mba tonono mihitsy anarana io androany amin'ity fotoana zay ainonao n'ity toriteny ity dia ny anarako hoe anarana fitahiana ny anarako satria za efa nitolona tamin'andriamanitra mila mitolona mila akaiky an'andriamanitra ianao rahalahy malala dia rehefa montomo zany ny tantara ry havana hoe mba nanontany koa jakoba hoe fa iza koa rozy izy ny anaranao dia ozy le olona nitolona taminy andriamanitra zany fa maninona ozy izy ny anontanianao ny anarako fa maninona no anontanianao ny anarako ohatrany tsy nisy toy antsony zay resaka zay fa nitoyany dia hoe dia nitahy azy teo izy nahazo fitahiana jakoba nahazo fitahiana jakoba inona ny zavatra nitranga ry havana jero tsara tenina zavatra olana goavana mihitsy no atrehany ity jakoba ity satria tenina tsy maty tao anatin'ny sainy ny alahelo ny rahalahiny tsy afaka tao a-tsainy zany alahelo ny rahalahiny zany nanomana zavatra be dehibe jakoba anomanana an'reto rahalahiny reto jero tsara fa rehefa raha jerentsika ny tenin'andriamanitra io rehefa vita le vavaka jakoba mandeha amin'izay mitonga maraina ny andro dia nanompo ny masony jakoba efa iny esao mitondra efa-jatolahy ahoana ny fomba eonany jakoba amin'izany zany hoe vao manomboka ny maraina dia efa-jatolahy avy any amin'ilay rahalahy izay nanontolo fo azy miandra azy vao manomboka ty taona ity vao manomboka ty taona ity efa-jatolahy no miomana miady aminao amin'ity taona ity ahoana ny etrehanao an'izany ry havana
fa tena nanao nytetikady rehetrarehetra jakoba natao ny dolo ny zavatra rehetrarehetra mifanomezana ny rehetrarehetra natao ny dolo zany zavatra rehetrarehetra zany fa tena teneniko anao fa tsy nahavita ny jakoba zany tsy nahavonjy ny jakoba zany fa ny tena navonjy ny jakoba dia lakile anankiray ilay fitolomany tamin'Andriamanitra amin'ity taona ity vao migadona ny taona vaovao efa jatolahy mety hiady aminao amin'ity taona ity fa ozy ny tenin'Andriamanitra na arivo aza lavo dia mijery fotsiny ianao ry havana satria Andriamanitra efa nanomana ny tsara indrina ho anao raha nitolona tamin'Andriamanitra ianao ditantsika mifandehan'ny tantara ry havana nionany zany jakoba sy Esau zany nionany izy mirahalahy fa tena nanao plan be mihitsy jakoba nanao plan nanomana fanomezana nanomana ny zavatra rehetrarehetra fa ny tena mba nahagaga dia zao tanteraka teto ny tenin'Andriamanitra hoe raha marina ny alehan'ny olona na ny fahavariny aza dia ampihavan'Andriamanitra fa nanomana zavatra be dehibe jakoba fa ozy Esau hoe tsy mila nireny aka fionana taminao ny ilaiko ty zay tsy mila nireny fa tsy nalaiky mihitsy ho jakoba fa raiso ihany ty zavatra ty ozy izy tsy izy farantsony ray efa nomaniko anao ty fa raiso ty ozy izy fa ozy Isaka hoe fionako taminao ny ilaiko hitantsika amin'izany ry havana fa tsy nilaina kory zany zavatra zany rehefa nitolona tamin'Andriamanitra i jakoba mety manomana zavatra be dehibe anao amin'ity taona ity mety be dehibe ny zavatra homaninao fa androany ny tenin'Andriamanitra tonga aminao mitoloma amin'Andriamanitra ianao rahalahy manomana fotoana amin'izao voalohany taona zao mitolona amin'Andriamanitra akaiky an'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay afaka miteny amin'Andriamanitra miady varotra amin'Andriamanitra iza ny olona afaka miady varotra amin'Andriamanitra iza ny olona mahay ny fomba firesaka amin'Andriamanitra sy akaiky an'Andriamanitra raha manoloana mpivarotra anankiray ianao ry havana ka tsy hainao ny fitenin'ilay mpivarotra sarotra aminao ny ady varotra anao baikimoana fotsiny angamby ianao amin'izany mpivarotra zany anahirana ny ady varotra satria tsy mifankahazo lay resaka tsy mifankahazo ny teny ny olona afaka miady varotra amin'Andriamanitra raha malala dia olona mifankahazo resaka amin'Andriamanitra ao koa fantatritsika zany ka raha mbola tsy mifankahazo resaka amin'Andriamanitra isika tsy mety ny miady varotra amin'Andriamanitra tsy azo fitahiana zany tsika atao izay ifankazahoana resaka amin'Andriamanitra jakoba dia tena nifankahazo tsara mihitsy satria tena misy an'izany hoe nivika amin'ny fotopeny zany hoe nandritra ny alina tena ny fampitolona tao nifankahazo tsara tamin'ny alalany fifampitolomany afaka ny teny izy hoe tsy avelako mandehanao izy mba hovaliny ny fifampitolomantsika tsy hoe karamaina akory Andriamanitra na karamainy jakoba fa ho setriny zany rehetrarehetra zany dia sahako miteny aminao androany tsy avelako mandehanao raha tsy tahinao tsy avelako mandehanao raha tsy tahinao raha lahy malala amin'ny tompo androany teteny anao amin'ny anaran'i Jesosy azonao atao no miteny an'izany tahaka ny Abrahama niady varotra ho an'ny Sodoma sy Gomora tena ady varotra nanomboka tany amin'ny 50 tsy nisy afa-tsy anankiray ny olona afaka miady varotra amin'Andriamanitra dia ny olona akaiky an'Andriamanitra tsy ny olona mpanao isan-kerinandro tsy ny olona navita fianarana tany amin'ny fakulté tsy ny olona manana diplôma be eny amin'ny université tsy ny olona manambola be tsy izany ny olona afaka miady varotra amin'Andriamanitra fa ny olona akaiky azy tsika ry havana raha mivavaka amin'Andriamanitra dia ilain'Andriamanitra tsika mahita toe-po hoe tena miady varotra amin'Andriamanitra zany angery havana amin'ny mahatonga tsika mivavaka aminao hoe Jesosy tsy avelako ianao androany raha tsy tonga ty anatoko ianao Jesosy tsy avelako ianao androany raha tsy tsapako aty anatoko mihitsy hoe tena fiainako aty anatoko ianao oka tsika ry havana mavita manao vavaka tahaka an'izany fa tsy manao vavaka sermona matetika ho an'ny mampianatra foana manao rehefa ny ampiangonana isika dia natao hivavaka fa tsy hainy vavaka zany jakoba miverina amin'ny tantaran'i jakoba tsika fa rehefa nifampitolona tamin'Andriamanitra jakoba fampitolona tamin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra hoe hitanao tokoa azanao izy jereo tsara fa fitahiana satria fifamelan-keloka ny aonan'i Jakoba sy Esau ry havako malala ady tsaina raha toa hoe rari-tsaina mihitsy angamba nazo an'ity Jakoba ity raha tena natao fandiniana tena stress total nazo an'i Jakoba iza ny afaka manasitrana an'izany tsisy afaka manasitrana an'izany raha olona samy olona fotsiny raha tantara azoina amin'izao dia ny afaka manasitrana ny stress io dia Esau azafady Esau ny afaka manasitrana an'izany zany hoe Esau zany ny fony Esau zany ny afaka manasitrana an'izany fa nikarakara zao zavatra rehetrarehetra zao Jakoba fa tsy nilaina akory zany tsy nilaina akory fa Andriamanitra nanao intervention
natonga zany fitahiny zany kafaka ny famela eloka reto prala reto androany tenin'andriamanitra tonga aminao iatrika zavatra mbola tsy fantatritsika amin'ity taona ity tahaka natrehan'i Jakoba tena tsy fantatry Jakoba mihitsy na eo fotoana ho ahafaty azy satria fotoana lava nanontolo fo ndralahany tamin'ny fitapitaka nataony iatrika an'izany Jakoba fa nangataka Jakoba hoe tsy avelako ianao raha tsy mitaha tsy avelako ianao raha tsy mitaha fa notonon'Andriamanitra ry havana ny anarana Israely ny anaranao manomboka etozy izy na ny anarana rehefa hafa zany moa ry havana dia tsy tonga tamin'izany akory ny adevitry Jakoba sesao rehefa mbaneona izy hoe ka za koa ne dia novain'Andriamanitra koa zao ny anarako mba fantatra ela moa le tsy fa novain'Andriamanitra ny anarako tsy dia zay loatra ny tena zava-dehibe tsy zay loatra ny tena zava-dehibe fa le fifamelan-keloka ilay fitahian'Andriamanitra nomenan'i Jakoba amin'ity taon'ity tian'Andriamanitra nitahanao rahalahy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony fitahinao anao amin'ity taona ity raha toka afaka nitolona tamin'Andriamanitra ianao nanomana stratégie be dehibe mihitsy moa i Jakoba nionana tamin'ny Esau nataony antokotokony dolo reto fianakaviana keliny reto nataony antokotokony tsiraray avy zany ny voalaza ao anatiny teo nanatona koa ny zanany ozy izy ny ankohaka nanato ny vadiny dia ny ankohaka i Jakoba dia ny ankohaka impito ny ankohaka impito tsy vitan'izany fa mbola nanolotra zavatra be dehibe nanomana zavatra be dehibe fa tsotra ny tenin'ny Esau jereo tsara inona dolo izy izy nidikandreny zavatra rehetrarehetra reny inona dolo reny olona ny fanena tamiko rehetrarehetra reny tozy Jakoba mba hitako fity eo masiny tompoka lahy inona ny dikan'izany tenin'Andriamanitra ndrendrentsika ry havana rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia manomana fihetsiketsehana be dehibe zany fihetsiketsehana be dehibe atao hatramin'ny akanjo hatramin'ny fiteny hatramin'ny fitafy ovova ovaina daholy tozy Andriamanitra hoe fa inona ny dikan'reto gaga angamba Andriamanitra fa maninona ianao manao an'ity totsika hoe mba hitako fity aminao Andriamanitra diso ianao i Esau iteto dia niteny many hoe zany izy izy manana zavatra be dabe fa eritreretinao ve fa zany ozy izy namboaranao foko zavatra ohatran'izany tsy zany fa entony ianao fa za efa vonona ny havana aminao raha marina ny alehan'ny olona Andriamanitra mampiavana azy amin'ny fahavalony marina zany tenin'Andriamanitra andriavana raha marina ny alehanao amin'ity taona ity dia tadio tsara fa Andriamanitra mandravana amin'ny fotoana rehetrarehetra mandritra ny 12 volana ho anao amin'ity taona ity raha lamalala raha miainao amin'ity tenin'Andriamanitra tianao minoana zany teny zany ianao tsy resaka fihetsiketsehana nataony Jakoba nandamina ny fony Esau fa préparation niaraka tamin'Andriamanitra nitolona tamin'Andriamanitra nilainy Jakoba zany ilainao zany ravako ilainao ny mitolona miaraka amin'Andriamanitra fozy Andriamanitra hoe aza mierikerika foana fa zaho izy izy no Andriamanitra zany ny tenin'Andriamanitra rehefa aza mierikerika foana fa zany Jehovah Andriamanitra mitahanao azy izy raha mitany rano ianao raha mitany ony ianao tsy manafitra anao izy raha mamaky ny afo ianao dia tsy homay zany zany ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy mamafinaritra anao ve maheno an'izany tenin'Andriamanitra zany hoe zany Jehovah Andriamanitra zany Jehovah Andriamanitra zay miandry an'i Jehovah Isaia toko fa 7:1 zay miandry an'i Jehovah dia mandroso heritiosa elatra no karantaka ny voromahery iazakazaka izy nefa tsy ho reraka andeha izy nefa tsy ho sasatra mandeha fa tsy mety sasatra zany mpanompon'Andriamanitra mitolona amin'Andriamanitra ry havana gaga Jakoba ahoana zany za mba efa nanomana zavatra be dehibe nefa ny fon'ity olona ity ka efa nilefitra tamiko niravina ny zavatra rehetrarehetra raha tianao hiravina ny zavatra rehetrarehetra mikitotoda eo amin'ny fiainanao androany dia hiteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy mitoloma amin'Andriamanitra ianao fa miravina eo mirava vita n'Andriamanitra io ry havana tsy ampahafirina izay nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny mitondra ny zavatra tianao hoentin'Andriamanitra io mitondra ny zavatra hitretinao mahavesatra io tsy ampahafiriny fa vita n'Andriamanitra io ary zany mihitsy ny ry havana ny mission n'Andriamanitra amintsika inona moa no ataon'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao any an-danitra radiniany zavatra anankiray nge no ataon'Andriamanitra any an-danitra amin'izao fotoan'izao anankiroa ny anankiray dia mikarakara momba antsika ety ambonin'ny tany satria zanany isika ary rehefa avy eo dia mikarakara ny ho avintsika any amin'ny fiainana mandrakizay zany ange tahaka ny ray aman-dreny ho an'ny zanany zavatra anankiroa ange no ataon'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany zavatra anankiray dia mikarakara azy ao anatina tokantrano ary ny faharoa dia manomana ny avenirany io zazy io zay no ataon'ny ray aman-dreny vita zay vita ny adidin'ny ray aman-dreny fa saingy io zazy io kosa zaza ao tokantrano dia tsy ho tanteraka mihitsy zany fikarakarana ao anatin'ny tokantrano zany izy fikarakarana ny avenira no aviny zazy io raha miala ao anatiny tokantrano zazy io ary zany navoan'ilay zanakadala zany navoany zanakadala za ozy izy
omeo amin'ny fananana ohatrany hoe olona leo fiadanana zany mba hafahafa koa zany raha lamalala hoe misy olona leo fiadanana ve fa misy tokoa zany tena misy be deabe ny olona atao hoe leo fiadanana tsy fantatry ianao raha lamalala ianao ve mba nisan'ny olona leo fiadanana fa teto Jakoba tena naverin'Andriamanitra tamin'ny fiadanany naverin'Andriamanitra rehefa voan'ny stress raritsaina nandritra ny taona maro tsy fantatra tsony fa tsy voakoto tsony moa ty fa efa tena tany amin'ny 20 taona tany tao amin'ny labana fotsiny fa tsy sitrany zany tsy sitrana ny raritsaina ry havana fa eto Andriamanitra dia nanamboatra zavatra be da be tamina pralahy fa tsy mifankahita ela fa tsy vitany tsy mifankahita fa tena ny fanontolo fo ahoana ny fomba nanamboaran'Andriamanitra azy fitolomana tamin'Andriamanitra vavaka aoka hivavaka izy ka tsy reraka lioka toko fa 8 voalohany misy an'izany tenin'Andriamanitra zany aoka hivavaka ka tsy reraka ry havako malala raha lahy malala ao amin'ny tompo androany aty amme anao ny fanalahidiny zany atao hoe fitahian'Andriamanitra izany fanalahidiny fitahian'Andriamanitra dia zao ny fitolomana amin'Andriamanitra aoka hivavaka ka tsy reraka fa ny ravina ny zavatra rehetrarehetra ny ravina tamin'ny Jakoba novain'Andriamanitra tamin'ny fiatsoana azy tsy tiako isan'izany souvenir ratsy zany ianao ohatrohatran'izany mantsiravana ohatrohatran'izany ny fitretako mba tian'Andriamanitra tenena tamin'ny Jakoba ty anarany ty nge nisolokinao ty anarany ty nijalijalianao tany amin'ny dadatoanao tany amin'ny labana zany ty anarany ty nijalijalianao natra fotoana ela manomboka androany hovaina raha lahy malala ao amin'ny tompo misy tian'Andriamanitra hovaina ny tantaranao manomboka androany tian'Andriamanitra hovaina ny tantaram-piainanao ka ianao sy Andriamanitra dia mifampiantso ao anatina tena fitiavana tanteraka mihitsy koa izay Andriamanitra hoe manomboka androany ny anaranao dia anarana fitahiana tsy mipetraka aminao intsony izany hoe zavatra souvenir ratsy teo amin'ny fiainanao zany aza mieritreritra ny lasa na misaina no avy indro efa anao zava-baovao ka tsy efa ho tonga le zanosy Jehovahandriamanitra androany tiako ianao hifikitra amin'Andriamanitra manomboka amin'ity androany ity satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra goavana Andriamanitra mahiny zavatra rehetra ozy Jesosy hoe ianao ve ozy izy mino fa manasitrana ianao ve mino fa mahay zavatra Andriamanitra ohatran'izany ny fanontany Jesosy rehefa nasitran'olona izy dia mandeha nisy olona anankiray narary teo amin'ny farihy Betesda malemy olona eo dia nandalo Jesosy teo sitrana venao ozy izy dia ozy le malemy hoe zange ozy izy mba teo sitrany fa ty rano teo izy ohatran'ny indray mandeha isa-taona ihany mba mihetsika ary tsy fantatra mihitsy le fotoana etsehany ka io rano manasitrana eto zay mantsy eo farihy Betesda io ka rehefa mba mihetsika io rano ozy izy dia ifandrombahana be makao satria rehefa fotoana n'ilay rano mihetsika fotoana ny rano mihetsika dia ifandrombahana makao amin'ny farihy Betesda ka zay olona tafatsoboka ao voalohany ihany zay no sitrana sisan'izay tsy sitrana tsony na mirobodroboka ao azy josy Jesosy hoe efa eto aminao ah tsy mila miditra ao amin'ny rano intsony ianao fa izany fanasitranana anao mitsangana fa efa sitrana ianao ozy izy tsy mila miditra tao anatin'ilay rano satria ilay rano mantsy ilay fahazaran'ny olona tsy mila miditra ao anatina zany fahazaran'izany fo Jesosy efa vita satria efa niona tamiko ianao ve efa niona tamin'i Jesosy ravana efa tena niona tamin'i Jesosy fa ianao raha malala fa androany amin'ny teny aminao raha mbola tsy niona tamin'i Jesosy ianao dia anasanao ah mila miona amin'i Jesosy ianao fa vitan'i Jesosy ndray ty taona ity ho anao entiny zany tadio tsara fa teo amin'ny azo fijaliana ny ilan'izany ny entana rehetrarehetra anjaranao no misafidy ry havana anjaranao misafidy teo amin'ny azo fijaliany Jesosy tsy nibaiko jiolahy anankiroa mihitsy izy tsy nibaiko hoe nareo mila mibebaka nareo mila atao batisa nareo mila miresaka amiko nareo mila an'izao nareo mila manao an'izao fa inona kotinazo nareo ty fa ahoana nanazo nareo le reto tsisy an'izany samy niantona teo amin'ny azo fijaliana izy telo lahy fa ny teniny jiolahy anankiray hoe raha ianao ny zanak'Andriamanitra dia midinao dia vonjeo koa zay dia mba gaga le jiolahy anankiray mba ohatrany ahoana koa moa zany fitenin'le ranaman'ity zany tsika nera miantona eto normal le mpangalatra jiolahy mpamon'olona meurtre zany nozy ny teny vazaha jiolahy tsika totakely fa ty olona eto akaikitsika ty tsy nanao ninina fa miantona eo tsotra ny safidy le jiolahy anankiray mba tsara ovy aozy izy rehefa tonga any fanjakanao ianao safidy tsotra zany zany safidy zany Jesosy dia tsy hanao an'izany eo amin'ny toerantsika fa itsika manao an'izany safidy izany ry havako averina foana zany itsika ny manao ny safidy fa tsy Andriamanitra manao an'ilay safidy fa Andriamanitra manosika ianao hoe io safidy tsara araka ny tenin'Andriamanitra hoe misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao androany te hanova ny tantaram-piainanao
jesosy kristy tompo tia anonona ny anaranao izy ho anara-pamonjena fa tsy ilay souvenira taloha foana tahaka neny jakoba novaina hatramin'ny anarany mba ho souvenira tsara ny onana amin'andriamanitra manomboka androany migadona ny voalohany taona tian'andriamanitra ny tantaram-piainanao iova souveniranao zavatra vaovao eo amin'andriamanitra fa mila mitolona amin'andriamanitra ianao zany ny lakilezany rahalamalala mila mitolona amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia afaka mangataka ianao hoe tsy avelako mandeha zany ianao raha tsy tahinao androany tahinao avao mialeto ianao ataovy azo antoka ao anatin'ny fiainanao zany ry havana tena hoe akaiky an'andriamanitra zany maheno ny fitahin'andriamanitra i abrahama dia naheno ny fitahin'andriamanitra naheno resaka nataon'andriamanitra hoe mandana ro zay andriamanitra fa ekeko nony aminao zay sakaizako nony aminao miaino ny tenin'andriamanitra io zay sakaizan'andriamanitra dia afaka miady varotra amin'andriamanitra ianao sy ny fianakavianao raha lamalala amin'ny tompo tapitra ny fotoanantsika dia androany ateteny aminao tianao andriamanitra tia anamboatra ny taona vaovao anao izy taona 12 volana ho anao fa mila miaona mila mitolona amin'andriamanitra ianao ka miravina ny zavatra rehetrarehetra efa jatolahy efa nentiny esao avy any fanangina tsisy ny teny noho ny intervention an'andriamanitra tsy mahafinaritra anao hoe zany rahalahy ninninona problème mety asesesesiky ny devoly amin'ity taona ity amin'ny anaran'i jesosy tsisy ambininy zany efa jatolahy moa zany dia endrika zay hoe devoly zay nentiny esao avy any fozy andriamanitra hoe manginy zany satria za no mintervenira zahako no miditra antsehatra amin'ny fiainanyity jakoby ity ny anarany ary efa novaiko mahereza amin'ny anaran'i jesosy ianao fa tia hanovany tantaram-piainanao andriamanitra fa saingy sao mitoloma amin'andriamanitra dia mitenena amin'andriamanitra tsy avelako zany ianao raha tsy mitaha mahereza raha lamalala voninahitra ao an'andriamanitra amen ivavaka isika jesosy voninahitra dia atolotra ianao aitena zany tokoa ka izay afaka miresaka aminao afaka mitolona miaraka aminao afaka miteny aminao rehefa tena akaiky ianao afaka miady varotra aminao mba teo izany zay tompo ny olona maheno ny tetenin'andriamanitra ty mba teo izany amboariny fony amboariny sainy amboariny tokantranony rahalahy rehetrarehetra ny anabavy koza maheno zao tenin'andriamanitra zao afaka mitolona miaraka aminao andriamanitra satria tena akaiky ianao ka afaka miteny aminao hoe tsy avelako ianao raha tsy mitahaka dia hiteny zay jesosy androany hoe tsy avelanay zany ianao raha tsy mitahanay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany solofo Raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra. Zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany ao naonyana mandani nyerinao amini rano mas sini aia zanako asani tanako muave ziefa nilazizanya naonyana numiundrika mandani nyerinao amini rano mas sini aia
zahoanye ka efa ela no ny andrianao tsy ho fandatsara ny antsoko avy aremody adidiko ianao zao no miayanao avy azanako satria zanako wanarikanao amini rarini satria zanako mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7-10. ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa. izay rahantsika amin'ny rahalahy solofo Raharifera.